fifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hanomezana anareo ny bulletin flash spécial momba ny cyclone araky ny vaovao farany dia any amin'ny districtny Tsaratanàna région Betsiboka no misy mifobeany amin'izao fotoana izao. Mbola mizotra hatrany mianatsy makandrefana hatrany ny diany ary ao anatin'ny sokajy tempête tropicale modérée. Zany hoe ny eto amin'ny faritany Antananarivo ny faritany Météo ny faritany Tamatavy dia ao anatin'ny loza mitatao hatrany zany hoe zone rouge miampy amin'ny région ny Betsiboka sy Boeny. Mahatratratra any amin'ny 520 km isan'ora ny hafainganam-pandehany ary ny tafiotra dia mahatratratra any amin'ny 12 km isan'ora ary ny rivotra hoentiny dia manodidina ny 20 km isan'ora. Mbola mijanona koa ny loza manambana ho an'ny région Haute-Matsiatra, Iorombea ary any amin'ny faritry Melaky sy Menabe ary ny faritra ny Vatovavy-Fitovonany sy Atsimo Atsinanana. Dia toy izay indray ny vaovao momba ny flash spécial dia masotohatra any manaraka ny vaovao na mihaino radio na mijery ny fahitalavitra na ny lien Facebook ny Météo Madagascar. Mankasitraka ny tompoko.